aminareo anenito alady farany amin'ny volana mbola iarahantsika amin'ny sampana tanora kristianina amin'ireo hevitra hoe olomboany sy ny mpino. Ny hira amin'ny tanany firaisana no hanomboantsika ny fotoana. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Salamo 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia ianao ry Jerosalema izay efa vita, tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova, lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpanafaka ny Davida. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina anie izay tianao, fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao an-dapanao, no ny rahalahako sy ny namako no hanaovako hoe fiadanana anie ho ao anatinao, no ny tranon'i Jehovah Andriamantsika dia hitady izay ahatsaranao ao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Tani uwana
Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, izay tompon'ny fahefana ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ny anaranao izahay amin'izao anio izao. Misaotra ny amin'ny tombonandro izay omenao anay fa tafavory eto amin'ity tranonao masina ity izahay. Misy ireo namanay izay mikasa ny anatrika izao fanompoam-pivavahana izao kanefa tsy afaka noho ny antony izay fantatrao. Ianao no hamangy azy ireo any amin'ny toerana izay misy azy ireo tsirairay avy. Ho an'ireo izay mbola any an-dalana amin'izao fotoana izao, ianao Andriamanitra hitantana ny dian'izy ireo mba ho tonga soamantsara eto an-tranonao. Ankehitriny dia mangataka ny fiasan'ny fanahinao masina atao anatinay tsirairay avy, ho anay tonga manatrika eto sy ho an'ireo manaraka ny vavaka amin'ny alalan'ny tambazotra serasera mba hahatonga anay ho vavolombelonao marina tokoa. Dia mangataka ny fanatrianao izao fotoana izao ihany koa Andriamanitra, ka tsy hisy ho tanteraka eto afa-tsy izay sitraponao irery ihany. Izany vavaka izany no angatahanay ary ampiomboninay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay ny hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, izay aloava ny 10 minitra ny sekoly alahady, koa mangataka ny tompony anjara ho amin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Angatahana ny ankizy sy ny tanora rehetra izay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao mba hitsangana. Irahantsika manao ny laharan-kira fa 180 sy 700 ho amin'ny firana FFPM ny andiny voalohany sy ny faharoa. 180 sy 700. Vavakatsika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, mbola misaotra anao hatrany izay fa mbola omenao anjara ao anatin'ny fanompoam-pivavahana mba ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao. Miantso anay ianao ka angatahanay indrindra mba hiasa tsara ao anatinay ny fanahy masina mba ahafahanay mandray tsara izay hafatra tianao ampitaina aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nandratanay vavakay. Saotra indrindra Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Sikafy amin'ny baibolinareo amin'ny Jeremia toko voalohany andininy fahafito. Jeremia toko voalohany andininy fahafito.
any aorianan'i Isaia misy any Jeremia ao amin'ny testamenta taloha. Jeremia toko voalohany andininy 7. Jeremia toko voalohany andininy 7 rehefa samy nahita dia vakina milamina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Amen. Raha tadiditsika rankizy tanora, raha tadiditsika dia nisy fanokanana sy fandraisan-tanana dekona, nisy fanokanana sy fandraisan-tanana dekona teto tamin'ny alahady heriny. Rehefa vita soa ny fanokanana dia tapitra ny fanompovavahana dia samy naka sary teto daholo ireo dekona vaovao vao natokana. Dia ino ozy nareo ny zavatra nitranga tao amin'ny ankonany anjara izay isan'izay natokana teto ny reniny. Rehefa tonga ny hariva samy mijery sary, nijerena ny sary izay nalaina teto. Dia dadany anjara zany efa dekona efa natokana tany aloha. Nen'ny anjara vao natokana teo dekona ihany koa. Samy manana anjara fanompona, samy nanoloran'i Jesosy asa ao amin'ny fiangonana zany dada sy nen'ny anjara. Dia niara-nijery sary zareo dia nampitahaina ny sary. Eo amin'ny sary voalohany dada ihany nanao akanjo mpanompona. Dia teo amin'ny sary faharoa nanao akanjo mpanompona dada, neny koa lasa nanao akanjo mpanompona. Nampitahaina ny sary dia nanao le lazaintsika amin'izao fotoana izao zany le hoe avant, après. Nanao izay zany zareo. Dia avy eo nanginy anjara dia nisento kely izy. Dia hozy izy anjara hoe dia zaza mba inona. Jeran'ilay sary izy, dada dekona, neny dekona, dia nisento anjara hoe zaza mba inona. Dia hozy izy neny hoe mba inona hoana koa e. Dia hozy izy anjara hoe ka dada dekona, neny dekona, dia zaza mba inona. Dia anjara nefa amin'io mpianatra sekoly alahady izy. Dia ahoana zany rankizy, ahoana zany ry tanora, isika zany mba inona. Haitsika ve mamaly an'izany fanontaniana izany? Samy manana izay valiteny havaliny amin'izany tsika tsirairay avy ireo samy mahafantatra izay toerana misy atsika, dia mety misy koa nefa tsy mahavita mamaly an'izany. Fa ndao raisintsika ilay tenin'Andriamanitra ho an'i Jeremia teo. Ahoana ozy izy? Ozy izy hoe aza manao hoe mbola zaza aho. Aza manao hoe mbola zaza aho. Tsy hoe mbola ankizy tsika dia tsy misy zavatra azontsika tao an'i Jesosy. Tadidio ny tantaran'i Samuel izay efa nitantaraina tamintsika teto ihany koa tamin'ny heriny raha matadidinareo. Tadidio mbola zaza izy nefa natsoan'Andriamanitra. Ary talohan'ny natsoan'Andriamanitra anazy efa nanompo tao amin'ny tempoly ihany koa izy. Tsy hoe ihany koa hoe tanorintsika dia hevitra ny zara fanompona izay atolotra antsika hoe maivandanja. Tsia, Andriamanitra miantso antsika, izy mahafantatra an'izay fanompona tandrify antsika sahaza antsika. Jeremia zao teto mbola tanora izy, nefa natsoan'Andriamanitra. Ary natsoan'Andriamanitra izy ananatra mpanjaka maro ny fandimby. Inona moa loha hevitra iainantsika amin'ity volana ity? Olom-bo antso ny mpino. Olom-bo antso ny mpino. Ianareo ve rankizy ianareo ve ry tanora mpino. Nareo ve isan'ny mpino? Isan'ny mpino ve nareo? Isan'ny mpino isan'ny mpinotsika rankizy isan'ny mpinotsika ry tanora. Olom-bo antso ny mpino, izany hoe olom-bo antso tsika. Ary sika mba inona rankizy?
olom-bo antso tsika araka izy. Ary sika mba inona ary tanora? Olom-bo antso tsika ary tanora. Ohatranao moa zany olom-bo antso zany. Inona le olom-bo antso? Dadasineny zao rehefa ny antrano tsika dia miantso dadasineny. Anjara ahoana tompoko? Miantso dada, miantso neny. Lahatra ahoana tompoko? Miantso dada, miantso neny. Miantso. Andriamanitra koa mba miantso. Dia rehefa miantso dada sy neny dia aninona izy izay? Aniraka. Aniraka izy. Iresaka ihany koa izy. Iresaka izy dia aniraka. Izany olom-bo antso zany dia ny olona antsoin'Andriamanitra dia olona voatokana. Ny olona antsoin'Andriamanitra dia olona iran'Andriamanitra. Fa tsy hoe iantso izy dia tonga eo ianao dia eo fotsiny dia fampijery eo, tsy izay ilay izy. Olom-bo antso tsika rankizy olom-bo antso tsika ary tanora. Vao antso anompo sy hitory an' Jesosy Kristy na aty am-piangonana na any an-trano na amin'ny toerana rehetra izay anirahana antsika, izay ametrahan'Andriamanitra antsika dia olom-bo antso foana tsika. Olom-bo antso tsika hitory, tsy amin'ny teny ihany, tsy ilay miteny eto ihany no mitory, fa na ny fihetsika na ny toetra izay aseho antsika fotsiny aza dia efa fitoriana iny, anirahany Jesosy Kristy atsika n'aiza misy atsika. Manana anjara toerana zany tsika ho an'i Jesosy. Olom-bo antso ihany koa tsika hitombo fahalalana. Eo ny sekoly alahady, eo ny katekômèna, eo ny fampianarana marobe atolotry mitandrina, misy eto anivon'ny fiangonana. Misy koa ny fampianarana eny anivon'ny sampana. Olom-bo antso tsika izara izay nianarantsika tamin'i Kristy ihany koa, ho an'ny namantsika sy ny manodidina antsika rehetra. Anjara fanompoana izay atolotry Jesosy antsika daholo izany zavatra rehetra izany. Aza manao anao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Hoy ny Tompo amintsika ankizy sy tanora. Koa hitafio Jesosy Kristy Tompo, tsy ny taona, tsy ny toeram-panompoana, tsy ny akanjo-panompoana no zava-dehibe io mason'ny Tompo, fa ny toe-pontsika sy ny finoana entintsika manatona azy sy anaovantsika ny sitrapony. Mifankazara tsara aminy, miresa aminy. Naiza misy anao n'inona zavatra ataonao dia miresa foana amin'i Jesosy. Mihira mafy rehefa atao am-piangonana. Fanompoana ataonao daholo zany. Mamaky baiboly isan'andro amin'ny fotoana rehetra, mihaino toriteny, mihaino tsara fampianarana, dia ampiaritsika amin'ny fiainana andavanandro ireny rankizy. Mivavaha ho an'ny olona rehetra, zany koa zavatra ankin'i Jesosy amintsika. Mivavaha ho an'ny olona rehetra, vavaha ho an'ny firenena, azo ny ankizy atao zany, azo ny tanora atao tsara zany, fa tsy hoe rehefa diakona ianao na rehefa tonga pastera ianao vao hivavaka, fa afaka mivavaka foantsika ho an'ny olona rehetra. Ndao ary anao izay rehetra anirahana tsika, fa olom-bo antso tsika, na dia kely aza ny andohantsika dia lehibe indrindra ny hafarantsika. Dia ho an'Andriamanitra tompon'ny antso rery ny voninahitra ho amintsika izay mandray izany antso izany kosa ny fiadanana. Amen. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Jesosy, sotranao izay ny amin'izany teninao izany. Sotranao fa mifidy anay ianao, miantso anay tokoa ianao, ary na ny fahatongavanay ato an-tranonao aza dia noho ianao zany, ianao no nitarika anay ho tonga eto. Dia fampianarana izay natolotra ao anay teo dia tsy ataonay zava-pony zany, fa tena raisinay tokoa ary tena ampiarinay. Olom-bo antso izay dia isaoranay anao izany. Dia engany Jesosy mba havita tsara izay asa rehetra anirahanao anay izay ankizy tanora, ary voninahitra ao irery ihany anie izay zavatra vita rehetra. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, tompon'ny antso ny vavakay. Saotra indrindra Jesosy. Amen.
Mamaky sy haino ny teny soratra masintsika arak'izay hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany, andininy 4 ka hatramin'ny 10. Jeremia toko voalohany, andininy 4 ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Aroy kosa aho, indrisy Jehovah Tompoko, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko: aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao, hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Dia naninditra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorina sy hamboly. Amen. Epistily ho an'ny Romanina toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Romanina toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. I Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana amin'ny filazantsara n'Andriamanitra, izay nampilazany mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida ara-nofo, ary niseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fanahy masina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisana ny fahasoavana sy ny naapôstôly anay, hahatonga fanekeny ny finoana ho voninahitry ny anarany amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo kosa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho amin'izany rehetra any Roma, mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndeha ho tsenaitsika eo mpitsanganana ry havana ry filazantsara. Filazantsara araka ny marika toko 7, andiny 17 hatramin'ny 17. Marika toko 7, andiny 17 hatramin'ny 17. Izay mivaky toy izao: ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy dia nankeo aminy ireo, ary nanendro 12 lahy izy ho ao aminy sy irahiny itory-teny sady hanana fahefana moka ny demonia. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera, ary Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra, ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomaso sy Jakoba zanak'i Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananeana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Mbola iaraka ivavaka isika.
Jesosy Kristy tompony any an-danitra misaotra anao zay fa mbola nomenao fahafahana izay namaky ny teninao ary raha hotoroina aminay zany dia ny fanahinao masina no angatanay rotsaka any amin'ny mpitory sy izay mpieno ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Sotra Tompo, amen. ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Jeremia na Jeremia toko voalohany ny andininy fahasivy. Jeremia toko voalohany ny andininy fahasivy. Vakitsika aminaran'ny Tompo, dia naninditra amin'ny tanan'i Jehova ka nanindry ny vavako ary Jehova tamiko. Ino rehefa nataoko teo am-bavanao ny teniko. Jeremia mpaminany dia naharitra elany na mpaminany azy. Talohan'ny fahababony izy efa mpaminany. Tamin'ny taona 500 talohan'ny Kristy tany zany. Nandritra tonga ny fahababona mbola naminany izy. Taorian'ny fahababona mbola naminany izy. Niasa naharitraritra zany izy. Tanora kely izy dia efa voantso nanao ny mpaminany. Izy ary indraindray nataony pikarika hoe le mpaminany be ranomaso satria mbola kely izy ady mitomany any izy indraindray no mitory teny sy mampianatra. Kapohany olona izy felany olona tay-amaina izy nigadraina nalatsaka tanatin'ny lavadrano nentina tany Egypta ho babo sy ny sisa nanjo azy zany. Eto amin'ity toko voalohany ity dia resaka fiantsona. Ny antsona ny Jeremia na Jeremia ho mpaminany araka ny vakitsika teo hoe dia nanindry amin'ny tanan'i Jehova ka nanindry ny vavako ary hoy Jehova tamiko hoe indro efa nataoko teo am-bavanao ny teniko. Ahoana ny ampatarana fa olom-boantso ity Jeremia ity tahaka ny maha olom-boantso ny mpino. Ny zavatra mazava be dia nitendrena izy. Ny mpino zany dia olona nitendren'Andriamanitra mba ho iraka. Tendren'Andriamanitra zany izy mba ho iraka. Ary tsy misy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Izay ny dikany andinin'ny fahadimy. Vakitsika ny andinin'ny fahadimy. Ahoana hozy izy? Izay ny dikany tenin'ny Salamo hoe na dia ny volondohanao ara voaisa avokoa. Andriamanitra le resaka eto fa tsy olombelona. Dia Andriamanitra zany rehefa manendro amin'ny fanirahana atry ny fony ianao tsy mbola ny foroniko izy dia efa fantatro. Zany hoe tsy misy kisendrasendra eo amin'Andriamanitra. Raha nanao siansy ianao dia sela avy amin'ny lahy sy ny vavy no mahatonga ny zazakely anankiray. Kanefa isela io tsy tokana fa maro be amin'ny lehilahy. Ny anankiray amin'io zany efa voatendry. Miainga avy any tsisy zavatra kisendrasendra zany avy amin'Andriamanitra. Fa ny resta zany efa voatendry eo amin'ny fahaverezana. Efa fantatsika tsara zany rehefa anao siansa isika. Izay ianao efa fantatro hozy izy. Efa misy zavatra nampitondraiko anao. Ary tamin'izany efa nomena andraikitra ianao. Ho mpaminany ho amin'ny firenena. Talohan'ny famoronana azy, talohan'ny fahaterahana zany dia efa misy olona voatendry ary fomba n'Andriamanitra io. Paoly koa nahatsiaro an'izany hoe za takibonrenika efa nahazo fiantsony fa tsy fantatro fotsiny le izy dia lasa mpanohitra fiangonana hozy izy. Efa nomeny andraikitra efa
voamasina ao amin'izany ndraikitra izany. Ary zay no mahatonga ny tapany faharoa hoe tsy miankina amin'ny taona io. Satria Jeremia namaly hoe ohatra ny tsy mety zany fa zany tsy mahay mandahateny mbola zazy. Tsy miankina amin'ny taona, fahaizana, fahalalana, fa didin'Andriamanitra io, izy ny maniraka, izy ny mandidy. Fa ny ataonao izy dia tsy mahazo matahotra. Kanefa ilay olona sarotahotra indrindra mitendreny, ary zay no manahirana amin'ity irahan'Andriamanitra ity. Le olona sarotahotra mitendreny nefa izy miteny hoe tsy mahazo matahotra ianao. Ny andinin'ny fahavalo hoe vakitsika. Ahoana hozy izy? Aza matahotra azy ianao izy. Fa mombanao hamonjy ianao ho Jehova. Ary tsy mora io rehefa irahana ianao. Fa Andriamanitra aloha manome miteny hanarahana anao. Izy no manome miteny mametra hoe zay noteneniko ihany nataonao, zay andidiko ihany nambaranao. Ary io zany mahatonga ny olona ho solafaka, manao mihoatra an'izay nanarahan'Andriamanitra azy. Ary zay mahatonga ny finoana samihafa, ny fomba fiangona samihafa, ny fitoriana misy tsy mandeha mizelona satria misy manao mihoatra zavatra tsy nandidina azy no norahana azy, mamorona fanarahana hafa zay tsy nanaraha amin'ny tompo. Ary zay no dikany hoe zay rehetra namidiko anao no ambaranao, fa tsy mamorona zavatra hafa ianao. Tahaka izany zany isika rehetra hoe inona ny iraka ampanaovinanao nao amin'ny sampana izay sao dia mihoatra amin'ny tokony heverinao, aza miavonavokevitra mihevitra ny tokony mihoatra ny tokony heverina ho Paoly apôstôly. Andriamanitra zany tsy manome zavatra tsy zaka fa voafaritra ny anjarany tsirairay. Dia fataro tsara hoe hatraizany anao io faritra io. Fa izy indray dia maniraka ro naizanaiza fa faritany tsara. Io dia mitovy amin'ny Isaia 9. Miankavia kely tsika dia mahazo ny Isaia. Isaia 9 zany nahita ny voninahitr'Andriamanitra Isaia zany nahita serafimy izy karazan'anjely zany sarobidy sady masina ny be voninahitra zany serafima zany. Ny anjely be voninahitra indrindra manko kerubima ny ray dia serafima amin'ny ray. Inona ny tenen'ny Isaia amin'ny andinin'ny 5? Ahoana hozy izy? Ary io le Andriamanitra tsy manavaka. Zaho izy lehilahy maninona? Malotomolotra sady mipetraka izy. Firenena tataka izy moa zany firenena malotomolotra zany. Tomena reo. Tataka ny aniza. Ohatran'lahy ihany zaka. Ohatrohatra ny antsika io zany. Ary zay le Andriamanitra tsy manavaka. Amin'ny feno loto sy fahoriana io midina eo Andriamanitra. Ary zay ny valiny hoe maninona ao aminareo be zavatra tsy manjary indrindra maneran-tany nefa be mpivavaka satria tonga ao Andriamanitra. Amin'ny toerana misy maizina izy miazakazaka mba hitondra fahazavana. Zay no natokany Isaia tena voamafy aty io. Za efa tsy mahavoa izy le firenena efa tsy alehany fa inona no atao keto. Nefa Andriamanitra ty tonga mamangy ahy. Dia nalain'le serafima ny venafy teo amin'ny alitara dia napetany tamin'ny vavany. Zay le fanendrena zay anadiovana ny Isaia mba ho tendrena. Dia ahoana izy amin'ny andinin'ny 9 amin'izay vakitsika. Ary nandreny feon'ny tompo anana hoe iza no raha, iza no andeha irakay. Dia hoy izaho inty aho iraha. Andriamanitra maniraka amin'ny olomboantso. Paoly apôstôly mitovy amin'ny koa ny aiky izy fa Andriamanitra ny antso azy na dia nilefa nandritra amin'ny taona maro ary izy ary nanenjika fiangonana. Romanina 1. Miverimberina amin'io ny teny hoe voantso sy ny
santeny na domaine manodidina an'izany. Ny andininy voalohany olo vakitsika Paul ozy izy mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ao amin'ny zay tena fiantsonany na tonga azy apôstôly ary voatokana ao amin'ny filazantsaran'Andriamanitra. Amin'ny fahadimy sy ny fahaenina, izay nandraisana anay fahasoava sy maha-apôstôly anay, hahatonga fanaikenan'ny finoana voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso amin'ny Kristy Jesosy. Ny fiangonana koa zany dia olombo antso, zay mahatonga ny fiarabana apôstôlika amin'ny dininy fahafito hoe ho an'izay any Roma, malala n'Andriamanitra sady voantso, tian'Andriamanitra ianao, malala n'Andriamanitra ianao na antsona ny fototena hoe fiangonana na eglizy eklesia ny ala extraordinaire, expatrié, exporté, misy zavatra mifindra ao anatin'izany, misy zavatra ny alana ny exa koa. Fa klesia miteny hoe kaleo ny antso, olona nantsona ny ala tao, zay natao fiangonana, olona nantsona ny ala tao. Manana exa zany izy, tsy ilay exa eritreretinao kory, fa exa amin'ny fahotana, amin'ny fahazarany ratsy teo aloha, amin'izay fanolozana. Raha vao tsy manana an'izany anao tsy fiangonana ao ary tsy olombo antso, mbola tsisy zavatra nilozanao mihitsy ny faharatsiana teo amin'ny fiainana, tsy mbola fiangonana ianao, fa mpamonjy fiangonana fotsiny. Ary zay zany le hoe rehefa olombo antso zany dia olona ny rahan'Andriamanitra. Fa ny faharoa verenantsika le Jeremia teo na Jeremia, ny olombo antso koa tsy vitany hoe nahazo iraka avy amin'Andriamanitra, fa nomeny tenim-pahefana. Misy teny manana fahefana nomenanao ary miverimberinao io. Jeremia toko voalohany amin'ny dininy fahaefatra ny anankiray, ahoana ho sisy? Tonga tamiko ny teny Jehova. Ny olona nantsoan'Andriamanitra dia omeny teniny, tonga tamiko izy ny teny Jehova. Ny mpaminany dia le olona miteny hoe izao no lazain'i Jehova, ko amara donay ho zareo izao no lazain'i Jehova. Satria tsy avy aminazy io fa izy dia mandate hitondra ny tenin'Andriamanitra olona voiraka izy, fa ningeza be indrindra amin'ny zavatra entiny dia ny tenin'Andriamanitra. Zay le tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny fanendrena, tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra ary tsy azo lavina io. Rehefa tsy mahay ianao mila mianatra fa ianao dia tsy maintsy omena amin'ny tenin'Andriamanitra ozy izy. Tadiala i Jeremia eto hoe zany tsy mahay mandahateny, tsy maintsy mandeha ianao, satria tenin'Andriamanitra io fa tsy teninao. Andriamanitra ny miasa ao anatin'io. Rehefa mahatsiaro mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia mianatra zavatra maro amin'izay zany mba ahaizanao mizara misimisy kokoa amin'io, fa ianao tsy maintsy omeny tenin'Andriamanitra. Ary teny io tsy teny tsotra fa tenin'Andriamanitra zany dia Andriamanitra mihitsy. Zay mahatonga azy izy nandidy dia misy zany, misy mazava dia nisy zany. Ary ny teny dia tonga nofo, zany hoe tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany, ka ianao zany dia mitondra n'Andriamanitra ao aminao ao, zay dikany. Ary zay zany mahatonga azy miteny amin'ny andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo, fatatsika tsara vakitsika hoe dia nanitsitra ny tanany Jehova ka ninindry ny vavako. Ile hoe ambava dia fatatsika tsara, inona no atao amin'ny vava, ny zavatra anankiray efa atao amin'ny vava dia atao inona? Hohanina fa alohan'ny hohanina tokony maninona aloha, afa-tsy ny rano ihany, misy fitsakoana io misy tsiro io misy ny rehetrarehetra io, dia miasa io. Ary zay no tokony andraisika amin'ny tenin'Andriamanitra. Anontania ny mpanao siansa na ny mpitsabo hoe firy kilao mo na firy barana pression ny ataon'ny nify anankiray. Fa rehefa mamaly zareo dia gaga ianao fa nifitsika io nisan'ny matanjaka indrindra amin'ny taova-ionelantsika. Ary nanaovan'Andriamanitra an'io amin'ny valan'ny rano ao ny lakileny dia matanjaka indrindra. Ary zay mahatonga an'io afaka taritana fiara,
midika zany hoe me fataon'Andriamanitra mbavanao ny teninao dia misy zavatra tokony hery ampiasainao ny dikany satria anatin'ny vava zany misy zavatra be dehibe afaka miasa hatramin'ny raha amin'ny-javatra afaka miasa ao anatin'izany vava izany. Tenin'Andriamanitra zany dia natao ho tsakotsakoana ho dinia ary zay mahatonga ny hoe marché amin'ny teny malagasy dia mandinika ny dikany, ny biby ny omby dia mandinika. Zany hoe ny avy anatin'ny kibony mbola voakany ray tsakony rehefa makamaka souffle izy fa iny mbola fantatsika moa ny omby raka izy ny anatra siansa daholo naturel le ahatra le efa ny omby voalohany iny efa manjary sakafo sa tsy mbola tsy mandalo tsy mbola lasa sakafo iny fa kay misy fitehirizina ao ary ohatr'izay ny tenin'Andriamanitra dia avoakany ray ny tsakony dia izay vao io lasa tena levona ny aminy any. Ohatr'izay zany le hoe nanindry ny vavaka nataoko ambavanao ny teninao ary teny io teny manana fahefana miiba sady miabo inavy le miiba resa negativa ho izy nareo io teny rehefa tonga aminao dia tsy maintsy miasa ary anao tsy maintsy ampiasain'io marika fa nandray an'io ianao dia asainy maninona lasa manana fahefana ianao aninona ozy izy misy zavatra efatra le izy inona le izy manongotra io teny io dia lanja miakatra asandan izy nareo mifanao ambaratonga arakaraka ny zava-misy no ampiasana an'io zany raha manongotra ilana heribetsaka sa tsy ilana heribetsaka manongotra ahatra zay io miakatra am'izay ny manjera efa maninona fa miamafimafy zany ny mandrava mila manabokona tsara ianao ny mandrodana mety ampiasa fitaovana hafa mihitsy ianao angezangeza kokoa izay zany le zavatra ataony eo zany amin'ny hery teny mpahefana miiba misy zavatra rodanao ao anatin'ny fiarahamonina ao anatinao manomboka ao anatinao amin'ny fiarahamonina misy anao amin'ny tokantrano inona ny zavatra tokony efa mba harodana inona ny tokony ongotina moramora zay le tendrony anankiroa fa zay natao hoe olomboantso dia rehefa manao an'ireo ianao dia misy andray ny lafiny miabina pozitiva ina ozy izy anorona sy amboly tadifa ny teny hoe Jérémie dia naorony Jéhovah ny dikany établi par l'Éternel establish by the Lord io izany ny anarana efa milazan'izy io hoe naorony Jéhovah dia inona no ahorona le ahorona eto zany édification misy zavatra hajoronao ao amin'ny fiarahamonina amin'ny tokantranonareo na ajoro mba tsy harinona inona le eo amboly satria nandrodana ianao te dia manangana zany ianao zavatra tsy ho arodana intsony zao moa misy karazana sima maromaro da ina moa nareo mpandrafitra mahazy misy ny fanaovana tamboho fotsiny izy ireny tsy zay moa misy ny fanatokotany fotsiny dia misy am'izay miakatrakatra dia ary ambonimbony misy anarany fatitrareo izy ireny ty am'izay ny fanao ny béton armé sy ny sisa ohatr'izay koa zany le izy dia mamboly misy zavatra tokony ambolena satria mbola tsy teo misy toetra tokony ambolena fahazarina tokony ambolena soatoavina tokony ambolena ary io ny tena nafarina antsika mafy ny malagasy dia ankamaroany dia olona very soatoavina ny an'ny razany nariny ny an'ny vazaha tsy voarainy tsara ny an'ny kristianina tsy voarainy koa itsika dia olona tsy dia manana soatoavina loatra fa dadadraina fotsiny le izy fa le soatoavina hoe fihavanana ny malagasy dia olona faran'izay mahay miresaka fihavanana fa olona faran'izay tsy mahay miavaka aza fangariny miresaka n'le izy sy ny mampiatra n'le izy dia ampihavanana lava zany izy ny dikany izy koa moa ampihavanana amin'ny omby koa no mavoa azy dia ny inona nefa ny ain'ny omby miady rehefa avy eo lany koa le mofo tena ampihavanana dia lany koa le fihavanana satria lany le hena dia miverina miady ihany izy
karazana soatoavina tahaka n'inona mbola ianao amin'ny zanakao amin'ny fiarahamonina fa mila mamboly ary rehefa tsy amboly ianao na ny devoly vitany foana andehana amin'ny arabe izy dia mahazo soatoavina amin'ny aina aman-jery izy mahazo soatoavina any amin'ny tambajotra serasera izy mahazo soatoavina fa tsara sa ratsy ny ankamaroany reny soatoavina reny zay ny amin'ny tanina somary mahavitrika amin'ny zavatra ratsy zay isika fa tsy dia mahavitrika amin'ny zavatra tsara rehefa na ratsy zavatra mahay daholo fa rehefa na tsara zavatra tsy dia mahavo tahaka n'le mandatsabaratra ihany mandatsabaratra rehefa mon'olona mahay fa hoe mbo alaina ny énergie anatin'io amin'ny ampina jirama sisy mahay visy mahay mandatsabaratra zay inona no ambolena inona no aorina zay le famitaniana zany mila mamboly soatoavina ary raha tsy mamboly ianao tsisy firenena varina zany eo miainga amin'ny tenanao mitokantraminao fa rehefa mitatra iny tonga tsy kelikely aza miandro olona anao fahamarinana ianao aloha manaova ianao no manaova aloha ao amin'ny ankonanao sisy ary zay le teny-pahefana zay mahery io ary zay no mahatonga misy teny-pahefana na teny fanorenana daholo ny zavatra atao amin'ny fiangonana zay ny dikan'ireo na sakrameta na asam-pifaza na inona misy teny-pahefana io dia vakina mialoha foana ny mpianatra hoy izy marika dia nantsoa ny Kristy ny antso zay tiany izy hoy izy marika toko 7:7 zay le fifidianana zay le fijeren'Andriamanitra nankeo aminy dia naneno 12 izy ho amin'ny rahany itoroteny zany rehefa ny zavatra nanarahana voalohany ny apôstôly dia ny tenin'Andriamanitra zay nanarahana azy voalohany ary io teny misy fahefana io fa io teny iny efa ahoana na tonga an'io anana fahefana amin'ny teny any aminao mba jereny marika toko 1:12 dia ny faraika amin'ny 20 sy 20 amaranantsika azy io ahoana na tonga io teny io tsy mitovy fahefana ao anatin'ny olona verimberina matetika io texte momba ny Jesosy fahefana Jesosy io fa ray ihany ny vakitsika marika toko 1 ny faraika amin'ny 20 sy 20 izy vakitsika hoe ary nankany Kapernaum izy ireo ary tonga tamin'ny sabaty dia niditra tao amin'ny synagoga niaraka tamin'izay izy dia talanjina amin'ny olona na amin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Matio toko 7 andininy fahavalamy-20 sy ny 7:20 Matio toko 7 andininy fahavalamy-20 sy ny 7:20 Mpanora-dalàna zany ny olona teolojianina mpahaiky soratra masina taria marika zany olona tsotra ray fiangonana ny tao samy manana ny spesialiteny fa maninona manana fahefana amin'ny teniny anova olona amboly zavatra androdana ny fahefa amin'ny tenin'Andriamanitra dia mipetaka amin'ny zavatra telo ohatra ny telo zoro na triangle ny tenako ny teniko ny asako ireo raha vao mifandray dia manana fahefana tsara ianao ny tenako dia ny fitondran-tenako ny maizy aza zay tenenina amin'ilay hoe tenako ny teniko dia zay lazaiko sy ampianarako zay resahako amin'ny hafa ary ny asa moa fantatsika ny asa ka arakaraka ny elanelana ny angezan'le triangle na le telo zoro amin'ireo zavatra telo ireo no akely ny fahefanao rehefa anova zavatra na ova olona fa nalavitra be zany zay teneninao sy ny fitondran-tenanao azontsika be le izy ny asa taonao sy ny teninao sy ny fitondran-tenanao arakaraka ny mahakely an'io mampifanatona an'io mitanjakao mierinao anova olona ienon'olona anao ary iparitaka na amin'ny fiarahamonina le hoe anongotra anjera andrava androdana ary anorina sy amboly ka miezaka tsika ampiena ny elanelan'ireo fa tsy eky ny soratra masina mihitsy miteny hoe ny moa fanao ny mpikabary rehefa tsy mety mo
raha tsy mety nyteniko izy no arivo fa nytenako tsy izy zay ny tsy mamarina iny efa mialabala sady izy fa anondrana zany ny dikany tsy mantseky ny soratra masina zaba fa mila mifanakaiky ny teninao ny tenanao ary ny asanao ary zay ny tao amin'ny Jeremia tao amin'ny Jesô tao amin'ny Paul tao amin'ny Petera reo olona malaza rehetra reo zany nanambatra n'ireo zavatra telo reo anjarantsika koa zany miezaka manambatra ny satria ny raha n'Andriamanitra ianao nantsony mba ho iraka ary nantsony nomeny fahefana ho amintsika mandrakariva ane zany iraka sy fahefana omen'Andriamanitra itsika zany azo tsika mandrava ny ratsy ary manangana ny tsara mandrakariva amen. Tefani Ansuni Kuala Misala Sala La Fangan Nitungunau Miyansanau Komite Zandrai Nitumpu Awampunau Ubunze Nianau Usasanya Minirani Utanau Mbola kaikakiny tomponao ndevonjeo atoloriwa azeny tenanao zeny mbola mandondony zivoainy fonao mba hidirany onenanizao ny tomponao miasoanao omete zandrai ny tompo ao amponao ovonjeny anao ho sasany aminy rany otanao rizatovo namako izay manjery andro lava moarenao vany antsony Jesô zao ankehitriny zao de hiaraka aminay fa ho raisiny tokoa ianao ny tomponao miantso anao omete zandray ny tompo ao amponao ovonjeny anao usasany aminy rany otanao. Tsy nahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ndeha isika no nivavaka fifonana. Misaotra anao zay tompony amin'ny teninao izay milaza aminay fa ny rahanao tokoa izay malombo antso ary nomenao fahefana. Mamindrafo aminay tompo, tsy tsaronay zany iraka ampanaovanao anay izany. Milefa izany zay mialangalana amin'izay ny rahanao na ny kely na ny lehibe, tsy mahita tao mihitsy zay ka izany no mahasimba anay. Nomenao fahefana koa izay nefa nandositra tsy nampiasa izany
voasaka ny fitondrantenanay zany fahefana zany ny asanay ratsy rahateo ny teninay tsy mampandroso ny hafa na amin'ny tenanay mamindrafo aminay mamila ny elokay betsaka ny petipetina taminay na tamin'ny fitondran-tena na tamin'ny tokantrano na tamin'ny asa na tamin'ny eritreritra na tamin'ny fanao nampalahelo ny fanahy masina na nafotona ny hafa mba eno ny vavaka mangina hifonanay ho natrehanao amrony fo madio izay Andriamanitra avozy ny fanahinay mba hitoerany fanahinao tsy manana inana ina zay satria maloto molotra eto amin'ny firenena maloto molotra ka mba diovy tahaka Isaiasy Jeremia izay noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany amen. Sa
izay mibebaka marina tokoa mitsangana ndray ny teny somafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Io ny tompo aminao. Aza matahatra efa niantso ny anaranao ay ianao. Avy ary fandahatra isika fa na dia mena tahaka ny jaka raha ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mena mangatrikatrika tahaka ny sily aza ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inona vokatsoa amin'ny tany. Noho izany dia voavela sy voafava avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo isika manao hoe sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Iredontsika ampifaliana ny hira voalahatra. Misaotrana tokoa zahay noho ny amin'ny famelan-keloka ny raisinay, ny diovinao zahay, ny diovinay ny molotrao, inty izahay raho zahay, ary meo anay zany fahefanao zaminy, androdananay ny ratsy anorenanay ny tsara amin'ny fiarahamonina. Koa izany indrindra nangatanay aminao meo hery zahay herin'ny fanahy masina, ka amin'ny teninao tokoa anova ny fiainanay, anova fiarahamonina, filazantsara, manova tantara. Koa mivavaka izay Tompo amin'izay rehetra mitoro ny filazantsara, meo an'izany herim-panahy avy aminao izany. Ny fiangonana rehetra mba hitoro marina ny teninao, ary iseho amikery analan'ny ratsy, anorina ny tsara. Taio ny tsirairay avy mba hamboly soa toavina, ary indrindrandrindra anorina zavatra tsara, manomboka amin'ny tenany, amin'ny ankorana, amin'ny zanany, amin'ny fianakaviana, amin'ny fiarahamonina, mba ho hafa samy hafa zany zanak'Andriamanitra izany olombo antso. Koa mivavaka izay anatrehany zany adidy menao anay izany, ny marary sy tramo, ny osa omeo fahatanjahana, ny manamanjo ampiononinao, ny manana olana ovahanao. Koa omeo anay Tompo ny fahasoavanao, amakivakinay indray ny herinandro vaovao, hiatrehanay ny asa maro samihafa, eo izay niala sasatra kely, eo izay voamaika miasa ara nampitombo ny asa fivelomana, eo izay manala fanadinana, eo izay miomana amin'ny fanadinana maro samihafa voatrehany amin'ny fidirana, ao izay andeha hianatra ny velany, eo ny zavatra maro samihafa atrehanay, ny adi-piainana, ny tokantrano, ny fahendrena sy fitiavana, fanantenana izahay amin'ny zavatra rehetra. Ary tsaronay ny asa rehetra ataon'ny fiangonana sy ny sampana rehetra, ny sampana tanora izay mamarana ny ray volany apetraka ambany fahasoavanao, ny dekona mamarana ny ray volany koa, ianao ny misaotra azy ireo fa ny fitiavanao nanery azy ireo. Izay tsy voatony ny vavakay sy ny eritreritray, satria votsavavako izay dia fantatray fa omenao anay izay rehetra mahasoa araka amin'ny teninao. Zany nangatany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, le vela sy manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen.
ny fanakemponoa ny larina fahaefatra no redontsika ny famindimby. Fanakemponoana larina fahaefatra. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika araka ny tenin'ny Jaona Mpanambatisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritanina hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritanina hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mahazo toerana isika. Ankatoky ny fandraisana zao ry havana, ny hira faraiky amy 720 dia hitsangana ny mpanay samy tompo rehetra sy ireo izay mieritreritra ny ho atokana ho mpanefana samy tompo atsoatsy. Raiky amy 720 ny andininy faharoa hitsangana ny mpanefana samy tompo rehetra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Ko raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo ka tsara ny zavatra nambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetroka ny tany ankavan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra nambony fa tsy ny ety an-taminy aminy, fa efa maty ianareo, ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonono momba ny teninareo ety an-taminy, fijangajangana, falitona, firetam-po, fanirian-jaty, fierena, fanompoan-tsampy izany. Fa izay zava-tonga izany nahatonga ny fahateseran'Andriamanitra zanaky ny fahafanarahana. Zany koa nalehanareo fahiny fo mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny isory koa izao rehetra izao: ny fahatezerana, fiafinafonana, lolom-po, fitenenan'ny ratsy, teny mahamenatra lokon'ny vavanareo. Aza mantandrainga ianareo fa efa nanireny ny toetrareo taloha. Ipetraka ianareo. Misy zavatra tokony ataontsika ho Paoly apôstôly esorina tahaka le mandrodina teo ihany. Voatontonona teo ireo zavatra ireo. Fa ny amaranan'ny Paoly azy io no jerentsika andininy faraiky ambin'ny folo io mba averentsika vakiny. Fa amin'izany dia tsy misy na voafora tsy voafora, na barabariana sy skity amina, na andevo na tsy andevo, fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny zavatra rehetra. Izao tontolo izao zany misy fiavaka vahana. Tsika zany vao mainka anatin'ny hoe société à berceau izy nareo. Tsy tokotoko zany ara-poko, ara-pirazanana, ara-pinoana sy ny sisa. Nisy an'io koa taloha. Raha te hiala amin'io Paoly tsy misy tsony na jiosy na gentilisa sy ny sisa, dia Kristy ny zavatra rehetra. Izao ny tontolo na ny monde ny ainan'ry Paoly ry Jesô.
ny zareo zany dichotomie na zavatra mizara roa foana zany. Voalohany misy natao hoe jios sy gentlisme. Amin'ny jios zany ny olona rehetra tsy jios dia antsony hoe gentlisme ary ambany noho izy. Zay le zavatra mifandona zany anatiny ao zany, ambany noho izy ary ampitoviny amin'ny alika mihitsy ny olona gentlisme. Tsy mampiditra antran'olona hafa firenena tompoko ny jios ary tsy miditra antran'olona hafa firenena. Zay zany le fizarana. Zay le tenenin'ny Paul hoe ao amin'ny Kristy zany azo ravana. Fa sory daholo aloha reto dia mirava ho azy io. Io zany raha ny jios zany milaza zao tontolo zao, mizara roa zao tontolo zao. Ny jiosy sy ny gentlisme. Zay amin'ny azy zay natao hoe groupe ethnique zany ngeda be roa ihany jios gentlisme. Ny manaraka mbola izy ihany mizara le izy hoe voafora sy tsy voafora. Ny atao hoe voafora dia ny jios ihany ary masina taranaka Abrahama ny dikany. Ny reste rehetra du monde dia atao hoe tsy voafora. Zay ny fijeriny azy. Ireo zany olona maloto. Ireo zany olona maloto izy zay ny voafora. Zay ny fizarana teo amin'ny jios. Ny izao tontolo zao koa nefa zarain'ireo manam-pahaizana grika tamin'izany ao misy hoe historien géographien atao hoe Strabon manomboka aminazy tahaka ny Homère, tahaka ny Platon sy Socrate, Platon, Aristote ny filaharany mizara roa koa zao tontolo zao, ny grika sy ny barbarianina. Zay amin'ny fizarana. Ny grika, ny helléniste zany, Hélène ny dikany teny hoe grika dia olona civilisé, olona ambony, olona mahalala, hendry. Zareo zany natao hoe endry, fatatsika natao hoe sophiste. Fa ny reste du monde ny ilan'ny rehetra ato barbarianina. Le barbarianina zany amin'ireo manam-pahaizana teo dia olona tsy mahay teny grika amin'ny dikany. Rehefa miteny izy dia barbarbarbar. Zay ihany ny henin'le olona. Jereo tsara ny avian'ny teny hoe barbarianina rehefa manao fikaroanareo fa zay na ny onomatopée mo filazanareo azy na tsy haiko. Dia avy amin'izany ny aviany hoe barbarianina. Anaty baiboly misy an'io zay ny teny hoe barbarianina. Mizara roa foana amin'ny tontolo amin'izareo taloha, barbarianina sy ny grika, na ny endry sy ny tsy endry. Zay le fizarana. Ahoana ny ravana an'izany izy Paul esory ny zavatra rehetra tononoko teo Kristy mandravona an'izany. Ary anatin'ny barbarianina io ny skitianina. Skitien zany no ratsy indrindra, ino no ambany indrindra amin'ny barbarianina. Efa tsy olona mihitsy reo amin'ny toe-tsaina grika taloha. Zay mahatonga hoe barbarianina sy skitianina. Skitien zany ireo zany ny faraglasy indrindra ary natahorina hoe mihinan'olona ary ny skitianina. Dia ny fizarana ngeza be koa amin'ny tontolo dia fara aminteo fatatsika tsara naneran-tany nisy an'io dia n'inona? Ny andevo sy ny olona afaka, l'esclave et les affranchis. Io koa zany fizarana ngeda be ary nisy tamin'ny andron-jareo zany nataiza koa nisy an'io ny andevo sy ny tsy andevo. Ahoana ny iarahana miaina ao anatin'izany? Ao amin'ny Kristy zany no ravana ho Paul apôstôly. Kristy ny zavatra rehetra tsy amin'izy rehetra. Nisy namana anankiray ny tantara hoe zay dia kristianina. Zareo zany misy pastera vitsivitsy anatin'ny fianakaviana. Zay dia kristianina reo ary zay dia mirere fa zay dia taranaka andevo. Fa zay nivavaka tamin'ny andro missionnaire satria manatitra le zanak'andriana anao sekoly alahady izy. Dia mijanona an-tokotany ao izy dia mahay mitenin'Andriamanitra. Dia naton'le missionnaire nareo koa ve te ino? Ny fiarahamonina manahirana fa ianareo rehefa mino dia atao batisa koa ianareo. Ka raha i Paul apôstôly zany ny fandravana amin'ny fitokotokona amin'ny fiarahamonina dia amin'ny kristianina. Hoe kotie sa merina sa inona rehefa alanareo re zavatra reo Paul apôstôly mba misaina zavatra nandamy tenareo dia Kristy no mandravona an'izany. Tsy mila iadivana io amin'ny kristianina fa mirava ho azy. Zay zany toe-tsaina kristianina amin'ny Paul apôstôly. Rehefa matanjaka ny firaisan'ny kristiana ao anatiny ao mirava ho azy. Ny fisiany saranga maro samihafa ao anatin'ny fiangonana mirava ho azy, tsy mila tenenina akory. Fa Kristy ny mandamina an'izany rehetra samy. Zay ny dikany hoe Kristy ny zavatra rehetra en toute chose et toute chose. Izy ny zavatra rehetra
ary izy no amin'ny zavatra rehetra. Ny famontanena dia ianao ve manana ny Kristy, dia namaka ianao anabavika ianao anao Jesu Kristy, na izy aman-dreny teny ka mangato azy dia izy dia rahalako anabaviko ary reniko ianao izy. Zay ao amin'ny Kristy no manravona ny zavatra rehetra. Ny fitoviana eo amin'ny arena, ny ara-pahalalana, ny izany rehetra izany dia mandra-pahatonga ny Kristy misy foana. Fa ny mampiena azy, ny manafoana azy dia Kristy. Fa io misy foana anatin'ny fiarahamonina fo izy, ny mpanjanaka sy ny zanahana, ny néocolonisme, ny pluralisme sy ny sisa, isy foana io. Ary tsika zao miditra amin'ny taona 2007 dia ny fandravana sy fandrodanana hevitr'olona. Zay ngany no mampiavaka ny postmodernisme. Ny zavatra rehetra nohon'ny olona teo aloha zay niainga tamin'ny raison, tamin'ny monde moderne dia mirodana avokoa. Tadifa rehefa niditsika Lénine zany taloha Andriamanitra kely, rehefa nirava ny firaisana sovietika nataon'izao inona ny sarin'ny Lénine dia bolonina daholo. Satria fotoanany firodanany ny hevitra rehetra zao. Ary tadidinareo tanora zay, tsy mirodana ny communiste inona mirodana daholo zay hevitra rehetra, satria ny olona zany afaka miteny daholo. Ny inclusive io, inclusivisme, pluralisme, zay ny voena manana ny marina koa iramina fa tsy anao rery na dia diso ary izy. Manana ny marina daholo ny vavahana rehetra, zay zao ny voizina zao mahavonjy daholo ny vavahana rehetra fa tsy ny anao rery. Tsisy tsony hoe ay Jesô ampy zay. Tsisy tsony le hoe izaho ny lalina sy fahamanina ary fiaina ary tsy misy mankana amin'ray afa-tsy dia miteny aty aminay koa misy Jesô hafa koa zany fa mankano koa io to chemin mène. Dia eo anatin'izany zany raha vao tsy manana ny Kristy ianao dia voazarazara n'ireo zavatra maro samihafa, hevitra maro samihafa. Ny siansy efa mitsipotipotika araka izay azo atao. Ninona siansy zao dia tapahana. Mizara firy ny siansy amin'ny santé, mizara firy ny siansy zany dia tsy hijanona hitsipotipotika zay mampaminany ny fiangonana. Dia isy dokotera zany amin'ny fotoana ho ela aminy, tsy ho ela zany hitanareo tsy mahay mitsabo afa-tsy hoho izy, hoho ihany na volomaso, zay ihany spécialité nikoatran'izay. Satria jere tsara fa miakely ny fahalala amin'ny olona. Asika koa manko voalohany miabado. Zay aloha zany tandremo tsara. Misy olona elita be zany fa misy ankamaroan'olona liabado. Tsy omby zavatra be dehibe tsony ny lohantsika. Faharoa ny antony io titena loatra tsika raha tsy fanahy loatra. Ka raha zarery mahay zavatra be dehibe dia zarery zany no manjary tsara eto fa nareo tsy izy daholo. Hanaka na Andriamanitra koa manaiky zarazaraina ny fahaizana sy ny sisa. Satria ny manao trano rehefa kelikely eo tsy maintsy entrepreneur samihafa. Izy manao fototra dia lasa izy mandeha. Mbola ho avy zany amin'ny filière rehetra. Dia avy zao efa mizara hoe zay électricien ihany nataonay dia miala dia efa hitsipotipotika io satria zarazaraina ny zavatra samihafa isika. Fa zay olona manana ny Kristiany mahajoro afaka miatrika an'ireo zavatra ireo ary zay le fiadiana matanjaka. Fa ny fitokotokoana dia ho isy foana ary hitombo io na amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiangonana na amin'ny siansa rehetra satria efa manomboka mivakivaky sy ny sisa. Na nareo tamin'ny sosio fatareo inavy nitambatra tao. Tsy maintsy mitsahatra mivaky ny département amin'ny université satria izay ny lalam-piainana izorantsika ao anatiny ao. Ary raha vao tsy zarazaraina dia miady ny olona fa zarazaraina ny zavatra rehetra. Dia izay na anao manatina dokotera ianao zao tsy maintsy ianao manao analyse aloha fa tsy tahaka mitsabo tsony ny dokotera amin'izao tsy mitsabo raha tsy manao analyse. Misy koa zany ekipa efa mizara koa zany fitsaboana reto analyse fotsiny. Hitanareo fa miroso mankany ary mila misaina be ianao kristianina. Ary zay hoe rehefa ao amin'ny Kristy ianao ao amin'ny Kristy tsy misy olona bato. Fa tsy diplôma le izy fa rehefa miaina miaraka amin'ny Kristy ianao dia mahatakatra ary mahatohitra zany rehetra zany amin'ny fiainanao. Fa io tsy maintsy rimorimo mafy mankana amin'ny fizarazarana izao tontolo izao. Ara-tsaina, ara-pivavahana, ara-tsiansa sy ny sisa. Tsy mitsahatra mivaky na inona na toko-pivavahana na inona mivaky foana io. Ary zay ny voalaza amin'ny sary olon'ny Daniela. Le ry ambanareo tsy mety hitambatra ninona ataonao fa mody mitambatra.
tsy zay le tongotra ry amin'ny farana ambany zay namaky bokyn'ny Daniel. Ninino nataonao izy nivitsy tambatra amin'ny tany mihitsy ozy izy le ry ambany, ary io ny mianjera rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy mety hitambatra ireo izy izy, mody mitambatra fotsiny. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo fa namenao fahalalana, hiatrehana fivakavakiana tahaka ny tany amin'ny Paoly apôstôly, tany Kôlôsia, ny barbariamina sy tikiamina tetandamina zay atao hoe bado, tsy endry. Ny grika tetandamina atao hoe hendry sy mahay. Ny jiosy koa manilika ny andevo sy ny gentilisa, manilika ny tsy voaforo. Izany ny fahokisana ngeza indrindra mizara roa. Amin'izao fotoana izao fa mizara maro tokoa izany fivakisana izany. Ary mahazona anatin'ny tokantrano ary ny roa hiady amin'ny telo, ny telo hanohitra ny roa, voalaza ny soratra masina izany. Ary na ny mpivady azy dia sara amin'ny hevitra maro samihafa. Nomenao anay ny vahaolana fa ao amin'ny Kristy no mandrafina zany rehetra zany. Kristy amin'ny zavatra rehetra, sady antony zavatra rehetra, ivon'ny zavatra rehetra. Miara aminay Kristy dia atohitra ny onja maro samihafa izay. Ka na dekona na ny mpandray fanasan'ny Tompo, iomina amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo, tsy ho voazarazara ny hevitra sy ny zavatra maro samihafa, satria samy mandray ny vatan'ny Kristy, ary zany ny antopo sy ny fandraisana mampiray ny olona rehetra ny efa maty ny velona ny tatoerana nampitan-dranomasina, ampiraiso amin'ny sakramenta masina zay Tompo, ary omano mba tsy hisotro fanameloana. Amen. Iroso amin'ny asa vavolombelona voalohany isika ny amin'ny fanoloran-jaza 8 amin'ny 700 voalohany no raintsika. Asaina ny zazakely Antatina Irina, nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ray aman-dreny zafy mbola fiditiana sy raha Antanirina Sylvie. Fifalena ho atsika ny mandray toravantsika reto ny min'Andriamanitra ny fara, ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ny fahasoavanao, nomenao an'ireto ray aman-dreny reto ny zana. Vavolombelon'ny fitiavan'ny Kristy izy ireo, miompifaliana amin'ny fiangonana ankehitriny, ka ianao izay efa nampiditra ny zaza ao anatin'ny fiarahamonina, nanampisany fianakaviana sy ny fiangonana ny firenena mba hitany ray aman-dreny amin'ny fanolokoloana, amin'ny fanabeazana, fambolena ary fanorenana zavatra ao amin'ilay zaza mba hahatonga azy ho manana finoana velona. Atao feno fitiavana ny tokantranon'izy ireo, ahafantaran'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany. Toa ny fanahy mazoto izy ireo hanolotra azy amin'ny sakramentan'ny batisa amin'ny fotoana mahamety. Ta io koa izay fiangonana mba hitaiza halehibe ny ankizy sy ny tanora rehetra omenao anay, mba hitombo saina fanahy no atrehanao. Noho amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen. Hoy ny soratra masina. Fa ianao nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao trao-amboako aho, antrana-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lanin'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo. Eny, atolotra ho an'i Jehova izy. Eny, amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Amen. Noho izany ry havana ento zao zaza zao, te zao tsara, hitombo tena, hitombo fanahy, hitombo saina,
eo natrehan'Andriamanitra sy ny olona ary ny fahasoavan'ny tompo aminareo dia miarabanareo minaran'ny fiangonana no mihin'Andriamanitra ny fara. Amen. Iomana amin'ny asan'ny fiangonana dia ny vaovao am-piangonana isika. Anapaka opontsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona voalohany, 7:1 sy ny 2. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Ny rakitra 2 amin'ny alahady 7 volana Aogostra dia atolontsika ho an'ireo mpitandrina amin'ny zadrara sy ny zanaky ny fiangonana izay nivoaka ho mpitandrina. Ho ataontsika vatsin-dalana ho azy ireo izany, ka aoka isika samy homana amin'izany. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Toy ny fanao isaky ny alahady voalohan'ny volana dia mivory ny mpampianatra sekoly alahady rehetra amin'ny alahady 7 volana Aogostra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 maraina. Koa manentana ny fahatongavantsika rehetra, miverina ny rantsana tany-ketsa anio hariva amin'ny 3 tolakandro. Avy amin'ny sampana VFL, anatanteraka fivoriam-be izy ireo ny sabotsy 7 volana Aogostra, manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Sampana Dorcas, finaritra. Misaotra ny tompo ny sampana Dorcas fa nahatotosa soamatsara ny fanatanterahana ny fotoam-pivavahana izay natao tany Manjakandriana tamin'ny alahady lasa teo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misy ny vondrom-bavaka izay fanaon'ny sampana Dorcas ny sabotsy 2 volana Aogostra, manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Avy amin'ny STK, finaritra, iangaviana mpikambana rehetra mba hijanona vetivety aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ao amin'ny akany ambany isika no mivory, mivarotra kisha sy mofomamy izy ireo rehefa vita izao fotoana izao. Avy amin'ny sampana Safifa, finaritra tompoko, alahady 4 anio, misy ny asa sy fampaherezana. Sampanasa AFF, finaritra, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa ny fiofanana famakiana teny soratra masina nandritra ny 3 sabotsy ny fandimby. Iantanina sahady isika fiangonana
fa nitafika masina izay tanterahan'ny fiangonana dia ataony 14 ka hatramin'ny 17 ny volana aogostra ho avy izao any Miantsoarivo be enjy. Manentana antsika rehetra mba ho tonga maro amin'izany asa masina izany. Mijanona ny mpikambana rehetra aorianan'izao fotoam-pivavahana izao, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampatia, finaritra, araka ny tety andron'ny sampana, dia ny alahady ao aoriana ny asa sy fampaherezana no anaovana ny fisariana ny loka toana skoto 520. Mbola misy ny tapakila izay tsy faina 4,000 ariary. Azo raisina eny amin'ny kape sy ny mpiandraikitra. Koa entanina isika andray anjara amin'izany ho fanohanana ny asa fanabeazana sahanin'ny sampana. Ho tanterahana any Vatomandry ny 17 ka hatramin'ny 14 ny volana aogostra ho avy izao, ny lasy lehibe 520. Koa ilazana ny mpikambana rehetra mba samy hiomana amin'izany. Efa misy ny taratasy fisoratana efa nalefa any amin'ny ray aman-drenin'ny Beazina izay averina ny sabotsy 2 ny volana aogostra izao farafahatarany. Ny sarandasy dia 5,400 ariary isan'olona. Ny andinindiny momba izany dia ny mpiandraikitra isan-tsampana no andraisana izany. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakana. Misaorana Jehova ry fanahyko. Ho atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Ankianao amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Atolotra ho an'ny STK. Fisaorana. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny fianakavian'ny tompokilahy Colonel Razana Jafy Martin dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo fiangonana, fikambanana, sampana, sampanasa, namana, tonga ny dododo, nankahery sy ny ombonanahelo ary ny fanampy tamina alasana ny dada malalanay, hoy ny vadiny, ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fitianareo tsirairay avy ary nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Amangy ny fiangonana rehefa vita izao fotoana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Anio hariva ny famoahana mpitandrina efa betsaka amintsika ny efa any satria manomboka amin'iray zany izy io dia tara toerana zany amin'ny olona zany raha tsy miaingaloha dia izay mahatonga ny stagiaire ireo tsy eo ary ny ampahany amintsika efa lasa namonjy an'izay fifarana zay ny famoahana mpitandrina zay any Antsahamanitra zany dia mitondra ambavaka an'izay zany tsika afaka mandeha ihany rehefa aveo fa tsangatsangana amin'ny sisiny ihany fa mety efa teritery zay ny toerana fa amin'iray zany no manomboka le izy. Sotra ny tompontsika ny amin'izao fotoana izao eroso amin'ny asan'ny fiangonana manaraka isika dia ny rakitra izany. Eo ny antoko-pihira, eo ny dekona andamina antsika amin'izany.
ny ravavala amin'ny 20 no amarantsika ny fotoana sady andraisantsika ny tsodrano raha teo. Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana ny anamasinareo samy tanteraka. Ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo, ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra. Amen. Petraka ivavaka mangina isika to. Ary indro amanindry anao zao andro izao, anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary anorona sy amboly. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anarana iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Misy ny asa mpifoazana rehefa avy eo ny famangina dia amin'ny akany so amin'ny ampita ao.